Joary. Neny. Tonga soa anaka. Ndray zany faliako marina mahita anao. Eny neny. Aza malahelo moa fa efa tiany eto hoe. Vita soma tsara ny fianarako dokotera. Dia ara-baina tokoa anako. Misaotra ry neny. No ianao angeny na tafita toy izao hoe. Na dia tsy teo tsony azy dada. Ny adidiko no nataoko aminao anako. Engany ka ho voninahary sy horery fianakaviana sy ny tanindrazana ianao. Vita ny didinao tsara koa. Izay mihitsy no irina rery neny. Fa hono angay ianao rery no nitsena tety vato. Fa izy mino. Laza no avy ane izy. Ie. Mifampiantso ao telefonina foana ange izay menadana nandritra an'izay fotoana ny anarako tany ampita izay. Ka i dada Peravelo ange tsy salamy. Izay angamba tsy nahafahany. Tsy salamy dada Velo? Ie. Efa ho ray volana ane izay. Resaka tosidra angambany. Vao tapabolana lasa izay no nitsidika azy tany farany ka. Nanaritra vola kely dia nitondra voankazo siramamy ary fitafiana ho azy. Tafantany mihitsy azy ako. Ve? Ary tsy mba niteny an'izany tamiko mihitsy mino. Vao ilokandro afako mali nefa izay no nifampiantso. Tsy te hanaitranao angamba izy. Fantany fitiavanao an dada Peravelo. Rainrainao sy ny rainy. Fa izy ange tsy dia marary be akory. Tsy maintsy efa niantso aminy raha misy fiovana retiny. Eny mbola malalaka tsara koa ny fotoana afahako nitsidika azy ihany. Eno Mbola misy ray volana eo mantsy vao mandray ny andraikitra any amin'ny hopitaly asako. Ka ndao sika sinena andray taksi ody ary. Efa tena malahelo mitranontsika koa zany. Andao ary. Sady rinivana bavinao no avy eo raha afaka pitsoany angamba. Efa rendrareo mantsy ny fahatongavanao. Manana Tomasina mihitsy izy efa mianaka. Ie. Ka mbola any aloha no misy andriza zodanao hatramin'izao hoe. Fatao hoe efa ifindrety ihany ondrareo afaka 3 volana. Tsara kosa zany koa. Amin'izay dia ho vory eto Antananarivo daholo ny fianakaviana. Za koa ane mba te ahita an'ilay zafikely farany ihany fa mbola tsy hitako hoe ianao tia mbola ela vao hanambadiko. Tsisy mahamaika re zany ry neny. Ty eto ny taksi ry neny. Allô? Mino? Joary? Ie. Efa tonga eto Antananarivo efa fako maly Ara-baina zany tonga soko. Misaotra. Fa manao ny dada Peravelo marary zany? Izy loha efa tsy manina tsony izao Fa tamin'ny herinandro lasa iny izy no ohatry nanao tsy netinety dia le izy vao nanomboka narary ray volana lasa izay. Izay tsy nafahako niakatra ny tsenanao tany fa miala tsiny re. Tsy maninona fa ianao aza sahirana mikarakara ny dada tao aoko. Ka hoariko amin'izandray ary moa Izany hoe fa zafikely ny farany akaiky azy etiko. Ny sasany efa lasa nanambady daholo. Eny mahireza fa zao ho avy any amin'ny sabotsy hijery azy. Ie. Fa aza mbola miteniteny aminy aloha. Aleo jereko zao tsy fahasalamany mahazo azy zao. Dada be zany marary samba notsaboinao voalohany kio. Zay mihitsy. Fa ina aloha vao any Ny aty tsisy fa rinivo efa mianaka ny tonga nikeo avy any Tomasina. Andeha afaka herinandro sady koa ny zareo. Tsy manam-potoana hitsidihana ny dada be aty kory fa nijery asy nitsidika neny fotsiny nahatonga avy any aty an-tanà. Ka ny aty koa lavitra sady dezaka beko. Tsy tonga ny olona. Manahoana tokoa ny lalana any zao? Eo ihany aloha Andeha taksi brosy nga ianao? Hitondra fiara ka? Raha izany no izy dia mihodidina any Marondaza ny tsara. Marondaza? Tsy lavitra be ve iny? Ka any ny tsara ny lalana ako. Avy eo dia mitsofoka eto Ambohidrazana dia tonga eto Tanilava. Eny tsy maninona. Aleo izay no atao. Izay ary fa mandram-peona. Velomy Joary. Mampamainga andrinivo sy nento rabodo ao. Aza donoina ny voandalana Eny retsy Zay ry neny aleo aloha andeha hijery any dada be any vetivety fa malahelo azy koa zany. Mandeha ana re anako fa tsy maninona Mangingina rereto indray zao neny ilozako mety tafajanona 3 na 4 andro any mantsy. Na herinandro aza re tsy maninona ry Joary Zany? Fitoana angeny nandehananao tany ipita sy tsy nahitany maso anao Na izy aza malahelo koa.
rehefa hiasa nge ianao tsinona tsy hivezivezy firy-tsony hoe koa e. Zay aloha e. Zay zany fa de ataovy izay mahasoa neny eo Ndry tsisy mahory ary eto anako. Hitondra fiara zany ianao? Ie, hitondra fiara? Tandremo tsara ary fa ratsiratsy ny lalana. Aza matahotra neny e. Lasa ary mandra-peona indray Mandra-peona de mampamangy ny rehetra any e. Tia izany le lalana izay mino andehanako. Maro ny daza. Fony avy 20 taona no mpandeha bisikileta na sarety taty izay sy benja sokony mino. I raha ny dadabe Ravelo na mandehandeha fotsiny mitsangatsangana. Satria vakansa raha teo vao mba tafidina tia Tanetilava izay sindrifo. Efatra 20 taona lasa zany. Zao ry benjy efa 3 anaka. Rinivo azy efa 2 anaka. Za sisa tsy mbola manambady amin'ny zanaka mipraita-po tamin'ny dada. Dia mino ihany koa. Fa izy moa 20 taona zao. Efa ndeha koa nga misy atsoatsiko. Dia i dadabe Ravelo rery sisa no ao. Raha hoe ireo zafy mipraita-po amin'ny dreniny nga no mba mijerijery azy eo. Asa ohatray variana koa. Tsy efa imidify moa zany le sampanana ivilany Ambohidrazana. Tsy maintsy ahemotra indray aloha zany ny fiara. Ambohidrazana. Retsy tanàna etsy ambany atsimo retsy zany. Dia nefa nandroso tokoa. Ary lasa vaovao. Taloha trano tafo-bozaka fitony teo. Zao efa tena lasa 4 nga misy zany. 7 kilometatra sisy zany dia hitsofoka na Tanetilava. Misy azy ny hafalian'ny dadabe mahita. Androany mihitsy mino vao nasaiko ny laza taminy fa ho avy eo mantsy. So mantsy anaitra sy ampisonitra ny toso-drahany indray raha tampoka loatra ka tsy mety. Tonga somatsara ihany hiakatra na ny Tanetilava amin'izay. Amin'ny 5:00 adiny 4 zany nandehanako teo. Eny mahery kely. Ndre ary inona koa ry zavona be amboniny avoana andrefana lavitra ry. Ary ohatrany misy trano ange izy zany. Nefa dia alakininina be ny teo taloha. Sady matahotra no mangingina. Tadidiko tsara fony izay sy benja titika. Dia aram-bato sy lava-bato daholo ny mikipaka miaina tsy mino. Dia iza koa zany no nanao trano io. Sady toa tena trano lehibe sa mpanao fiompiana goavana. Io avaratra io zany ny tranon'ny dadabe. Ary vao nolokona fotsifotsy izy zany. Ny sisa tsy dia niova. Fa tafo tamin'ny manga voadidina lavarangana. Mihity anie izany vavahady zany. Iny any kialaminy fa tamin'ny azakazaka sady faly ery. Ary efa miandriandry Joary. Manao any Joary, tonga soa?
Manao ndry aizy dadabe ao ay matoritory ao efa nilazako ny fahatongavanao izy ay ve kory va reo ianao ny afaliny so dia nitaimindry tampoka loatra indray ary izy aza matahotra ianao fa haiko tsara ny resaka taminy ka ay ve mandroso ie io joary dadabe fa tonga tonareo fiana fiarany janona tokoa teo anaka ko endry dadabe atya manahoana ianao andray zany hafaliako se manahoana se joary handray ely zany le roka ela tokory dadabe fa zao vita soma tsara ny fianarako ankehitriny no de atao tanyrazana amin'izay ay kosa eno ka mipetrapetra aloha se ormino aiza le seza teo ormino efa iory dadabe efa mipetraka izy ka fa hoana fa nga tsy de mahita tsara tsony ny masony dadabe ry joary zany ve le dadabe nahita tsara teo iny mbola mahita vody fanjaitra azy izy tamin'iniko eno fa efa ela ve no vao hery taona izay ka izy koa efa mandroso taony ka tokony hanao solomaso amin'izay nge zany dadabe se tiako de atao inony zany se ilainy zany ry dadabe mba hitanao tsaratsara kokoa indrindra moa raha ianao rery no ato sahirana eo ianao zany eo ihany fa inona aloha zato vaovao an'se ary hono aiza zay mba voandalana ho an'ny dadabe ka andray aza matahotra misy akanjo basy patalona etiko ao de savony sy mofo mamy ao anatin'io sakosy raha io ry mino ato ndray tena nahazo dadabe misy anjarandry koa ny ao fa aza matahotra zany ve reto anaty sase reto io esory inona zany hoay pataloha jeans sy t-shirt tsara be sotra joary merci misy sokala koa ny ao de misy loka netiko misy sosisy dray tena misaotra betsaka le roa fa tena mitondra zavatra betsaka se zany tsisy fisaorana re zany ry dadabe fa ho ela velona ne ianao ndrenise koa nge vo tamin'ny tapabolana no teo efa nilazainy tamiko fa inona aloha zato vaovao aty manao ny dadabe tsy salama zany anga ike efa retinantitra ny ahy tsy mahagaga tsony io joary ka na izany aza tokony tsaboana tsara ihany efa tany amin'ny dokotera ka teny ambo mandroso efa tsaratsara azo hitan'se zaoko zany ny sira fotsiny no tsy azo atao betsaka tsony hoe dokotera misy nofikenako sonetiko koa zay iny ngamba no endasina ho anao azotsika tsy atao be sira zay mihitsy ka andana re tsy karakarory mino za aloha hitsapany dadabe hijery an'izay tena mahazo azy za va hoe ireo fanafodinao sy ny taratasin'ny dokotera jereko ry dadabe io ambony io carnet de retsy ny fanafodiny meny ataniko fa za aloha lasa ny andakozia fa hariva ny andro eny retsy tsy mino an'ity dadabe lasa tsy mahita tsony ty ary mino ny asa fanao ny teny atsaha taloha zange zao efa lasa nakaramana daholo izy koa moa efa antitra raha teoko efa miareraka fa firy taona tokoa moa izy zao dadabe ve vara amin'ny 70 taona izy zao mariny zany i dada aza moa efa 5 taona izy maty iny tsy 3 taona lasa izy zay de i dada zana ndray moa rangano maty talohanyko ka tahoana ariko zay ny lahatra izy aloha tsy miova firy raha ny toe-batany masony tsy mahita tsara fotsiny nefa ahoana ozy indry ve atondavarangana atondaroda fa mitady anay ka dadabe mba nanontany fotsiny aho hoe lasa izara fa tao mangingina ny ato tranoko ka natorobe ny ianao de mba niresatresaka eto zay menaday fe tsara zaniko tia ny seza ray petraka dada velo dray sotra le roa ka manahoana ny fahitan'seny tanàno zao somary niova ihany aloha lasa be trano vaovao ny orona
fito taona nge izay ihany tsy taty-tsony. Marina aloha zany be dehibe ny zava-nitranga tao anatin'izay fito taona izay le roa. Ry Benja moa zany mbola eny Sandrambato ihany mipetraka. Mbola eny efa nahavita trano be izy eny zany fa hony tokoa ahy mba aniza ho ary trano be ny orona ery amin'ny avoana be ery andrefa ny ry le be zavina be ve io indrindra fenokinin maniry teo aloha nefa efa nakakitay indray mandeha teny mantsy izay sy Benja taloha. Aninona tokoa moa tianaran'iny toeran'iny teo to Ambohitendro to zay efa ambody-zavina ary izy zao. Fa hoana to ohatrany tsy misy zavina ohatr'izao tokoa ane teny taloha tsy misy kosa loka dia aniza zany io trano be tsara tarehy io Dadavelo. Andrasato io le roa Andrasato io eno Rasata Rahalahy Jodanao indrindra le teny andeafa atsimo nahantra sahirana be reny ve eno mantsy an'se reniko fa hoana fangana ndova bery zareo iza moa no lovaineo se raha zanakotorainko ange ka olona sahirana sy fadiran'ovane. Fa hoana fotsiny ry Dadavelo tataralavo zany se ry ary to miseto lalina ane Dadavelo zany fa hoana raha satange efa maty ry Joary. Maninona eno efa maty tamin'ny roa taona izy sy Rasoary vadiny dia reo zanany anankiroa. Ahoana tsara maty ny anohanana sy ny fahantrana ve Ory Joary tranony inge hoa io tazany se mezonezina be ao anaty zavony io ny fiadanana sy ny arena ny nahafaty azy indrisy tena tsy azoko mihitsy ry Dadavelo tantara lavo zany le roa tantara nampalahelo sy nampiroro tety zany. Fa hoana dia iza zany no mipetraka ao amin'izao ny havany tsisy antsiran'olona azy itoeran'io amin'izao ohatra fa maninona koa manangatra hono manangatra endro se manangatra misy lolo misy feo miteny misy zavatra mihetsika hafahafa zany se zany koa ve dia zavatra mety hitombona ry Dadavelo fa hoana moa no mahatonga an'izany se ty lava ny tantara ho tsy ho viteto fa ndao aloha hitotra fa efa manomboka midina ny atsika fa ariva ny andro andao ary ndao fa any ampoditry ny afo any an-dakozia andao ary de sady mikarakarana andro sika no mitantara an'izay zavatra tian'se ho fantatra momba an'izany to ohatra amin'ny mahaliana tokoa le izy ko de asa gaga sy taitra ary se fa zava misy marina no zava-nitranga tety ary efa taona lasany zay zany eno isan'ny vavolombelona tamin'izany ny tenako zao ray be nisy eny ary to tena hafa indray zany. Vary soa ihany ve ny ataoko any dadabe sa vary amin'ny nanana atao rehetra mbola misy mantsy le kotozakena koroko sa tsy tiany dokotera Joary kosa zany ko izay daholo mantsy no saika ataoko. Tsy maninona mihitsy zany aza ny tsara raha amin'ny andro hariva toy izao ko ary tsy tsaroany Dadavelo anga moa za taloha renika ataoko ty manao vary amin'ny nanana koa sika indraindray ny alina tokoa moa tsaroko tsara ka fa iza no mahita raha efa niova fombo sy amin'izao ohatra ko satria ahoana ry Dadavelo satria rehefa lasa dokotera ry Joary kosa ary mino ary rehefa nitoetra sy niaina fitotoana tany ampita ianao dia verinao ve fa lasa naka ny fomba fisakafon'ireo vahiny iza mahita aiza kosa vary any nefa nazatra na maina io na sosoa na aminanany ay ve tsara zany le roa tsara zany tena mety zany mbola andro mangazo maina koa raha pitso raha misy ao edre feno mihitsy aoko senga ahoana ela mantsy zay tsy ninanako azy zay ko eno le roa fa makatoerana tsara aloha se raha iain'ny tantara ary mety tsara ny toerako eto ambony akalaneto fa eto amin'izay ny tantara ny Dadavelo ka eny ary toy izao ary aloha ny zava-nisy
fantatry se tsara angamba reny fahasahinanandrasata sy rasoary mivady taloha reny ry Joary sikaiza neny nampiazana natikanina teny indraindray mbola kely koa moa rena io zanany tamin'ireny sy tadidiny se tsara vao 3 taona ka maty le lamatokely indrina no anarany maty noho ny tsy fampitsakafo ihany voasolana baviny lay vadin-dramaro zafy mipirala amiko tsy niraharahandry zareo mihitsy ryseko zara moa dia aiza tokoa moa zao ry dada Toramaro mipetraka mbola eny tanàna avaratreny daholo reny ka manontany ny oro reny ryseko ka taloha ihany azy izy no efa nirehire tamin'ny areny teo anatrehan'ny fianakavianako zay ny arako tsy sotra azy kosa aloha omby 7 ny azy tamin'ireny zao efa omby 13 mba amin'ireo omby 2 lahy miasa sia ny kisoa ohatran'izany ihany koa angamba nisy any eo ny akoa mamborona tsy hita isa tsony ao efa laibany ndrendry dokotera Joary eno fa efa laibany ono rehefa lasa laibany zany de manitsaka any ambany minitsy mahalala reo havana ory mba nanandrana ny teny Andramaro hanko vareo ianareo naaleko nangina fa ny endro mody voky anaka mbola tsy raikibony ndraitsika ho izy aza miditra am'izay raha-pianakaviako ianao zany kosa ve de mba mety eno ny vava marobe tsy ela zay natsondry sea amiko azy izy tsy de sa manao firy voasolo hetiny amin'ny sangany tsy misy mahita mangirany reo avany voasolo toandro rasaty reny zany mampalahelo tokoa zany tamin'ny nararinindrina le lamatokely efa nanomboka nanjana bola tamin-dramaro rasata mivady nanjana bola eno ohatray tsy nety nanome mihitsy izy raha tsy zany tsinonako lay sasa narary mafy de ny tanimbary natao antoka le tanimbary rasata io mihitsy le valakely ketsanefatra teny mahasolo mba hany nampakanana vokatra isa taona io le tanimbary tokana lova tamin-drazanakoto io ndre ka aina ny vonjena anakako nefa tsy tana ihany tsy tana tsony ainy tatorina narary ndray renaifo de idida kely idida ohatra vo zaza teraka tatorina zany zandry ny renaifo mbola tsy hitanse angambako ohatra ny mbola tsy hitako ny sambo bola sy nanjana bola trano rasate boka trosa natao antoka daholo na ireo tanimboly hatramin'le tranobongo ny mipetrahana azy arsea andrekakio ary ny tena lozanke de tena tsy nafantatran'izany raha tsy efa tateorina tara loatra raha tsy zany mba afaka nanome azy zay kely nananako ihany ako finona ho ka nanome tsy ny andrasata mivady mihitsy azako nanovany saindrasata ny zava-nisy rehetra avy eo anaka eno ary dadavelo fa tamin'ny fomba ahoana moa no nazahoana an'io tranobe io nefa zany ary ny fahasairanana mandrasa lose ho avy eo mihitsy zao ny tantara omeparaka kely aloha mino io ambony latabatra io sa tsy ny tongoboky io jereo kely hoe jereo fa tavela any ambony zany ndretsy eo ando fandrinaka eo angamba izy teo dadavelo ane tokony tsy ninaparako tsony hatr'izay ary ninanako zao ndray ve no hiala le roa ka zay indrindra eo amin'ny fahanterana ohatran'izao anefa mety hitranga ny tsy fahasalamana rehetra asa hoy teo aloha zany le roa ty ary dadabe sotra kia dray eno ary dadavelo de niova ahoana moa rasata ka isao raha nieritreritra se mo inona no mety anovany olona rehefa treren'ny tsy fananana ny trosan'olona sinsisy zany eo doholy lasa mandainga tasery zany lasa mandainga misy lokoloky ao de nankalatra koa azy tonga lehibe niala boty rasata mpanao latsakalina eny atsaha matetika indy izy tena nidiran-doza ka efa imbetsaka tratran'ireo fokon'olona izy ay zano miaro am'ireo daroka sy manomitra zay kely azoko nonerana tamin'ireo voaroba teny amin'ny manodidiny zany natapitra an'ireo akoa mamboroko takonge ay ve fa tsy nanenenako zany Joary
soana ataoko zany ary avaron'Andriamanitra amin'ireo taranako sea. Zaza mba nana hoe tsy aleo ve tonga dia nitsotra tamin'ny tatapera sa dia nangataka taminy? Ndreko menatra izy menatra anareo na nome izay vitako ihany aho fa tsy naharaka olona efa mianaka izany efa 5 taona lasa izay dia ahoana ry dadabe? Fomba ahoana moa izany nahavitany io trano tsara taremezinezina be io? Indrisy fanekena le roa fanekena. Fa fanekena ahoana fa tsy azoko? Fanekena tamin'ireo kalanoro kalanoro? Fantatse sara moa ny aram-bato sy lavabato mikipakety amin'ny etatsiminy ambohitravina rehetra iny. Atsimina ambohitendro taloha io? Toy ny kalanoro daholo iny eny Andosika. Nalaza tokoa teny. Fony izay sy benja tetỳ ary taloha tsapanay mihitsy nilaza n'iny toerana iny. Le tsy avelanao sy nenibe moitra makeny mihitsy izay rehefa mandeha eny dia tena tsy sa tokoa. Satria rembenareo mantsy efa nahita tamin'ny fahatanoraniko. Zany tokoa moa Eny fony izy nanasa lamba teny an-tsanteny andrefa na ambohiteny teny efa taloha ery zaniko. Dia ahoana? Nahita kalanoro koa zany dada Torasata sy neny Torasoary? Rasata ihany ka, Rasata nahita. Raha nandeha teny hoe jerikitay kapaina amidy an-tsena ny azaza reny miteny izy dia nahitako. Dia ahoana? Dia toy izao indray ny tantaraka ny tsara re. Raha araka ny fitantaran-Rasata tamiko sy ny zavatra fantatro. Dia ahoana Rasata fefatry ny maly ingitsika ny tsy ninan-kaniny. Ny volandra maro raha afaka pitso ny fetra farany raha tsy izany dia miala eto. Ka tena tsy hitako hoe ty Rasoary. Zaho koa mba tena verevitrako. Ianao ty anarany mba manana anabavy manan-karena nefa tolona tsy vanina sy tsy mifady trovanako. Raha maro kosa ny tena rangory fototsy ny afo re Rasoary. Ny anabavinao no adaly mety hoentena misangany. Havako inona koa no ataoko an'izao? Aza mba tsy za ihany aloha Ka tsy ianao kosa nge ny eo amin'ny toerany. Ny eo amin'ny toerany iny Zantro. Mbola mahita fialatsin'ny ho an'ny anabavinao ihany ve ianao mety voany tsy fidiny re izy tsy mpanao an'izao amiko ange voasolo taloha Laha zao koa fa voam-panafody izy na voany tsy tia mainty anareo avany. Ka iza mahita re. Izay hevitra atao aloha dada sy neny fa atao fa aza ilozanareo mifanditra eo. Rainareo ihany ioko. Raha voatery hiala eto tsika dia hoaiza? Hitafy lanitra sa tory any an-davabato? Oka aloha leto fa ndeha hitsikaraka aloha zao dia ho ito Tandremin'ny dada ireny fa tsy mety tsony. Farany mantsy dada dia hogadrain'ny olona amin'ireny. Saza matahotra lahy fa lalakafa angeno aleko sa andeha araka amiko ary lahy. Za fa tena reraka be zany. Ny tongotra aza mila tsy ho afa mamindra tsoniko. Mandehana re ianao re raha andeha dia nyzao mariny izao fa zadalaina ny ankizy. Zaza efa reraka ireo. Jereo koa didida kely fa tsy izy tsony fa sady efa mivalo arika be ry. Finina indray. Zao mbola misy mangazo anankiroa letsy eo dia mba atinoy renaivo. Ina vitan'izay mangazo anankiroa re Rasata? Ka mandra-pahatongako re aloha ndeha ty lalana izorana fa aza mirediredy eo eny are lasa ary aloha Ary atao ina aloha ty famaky Ka ikapako kitay ty so dia mba mahita kitay ihany amidiko dia mba misy ho ataitsika koko. Kitay moa atao inona ko ny andrahoana aminy aza tsisy ato fenao ve mba mieritreritra Fa aniza tokoa moa iny famaky indriny iny? Dadavelo iny mbola tsy aterin-drainareo foana hatramin'izao nefa efa oviana ny ramany an'iny tany. Neny ary maninona tokoa moa raha mandeha mangataka pango eny amin'ny dadavelo iny tsika dia amin'izao dadalasa zao raha eo manko izy tsy avela no any zany. Ka efa be loatra angeny nataon'ny dadavelo tamintsika renaivo efa ho isan'andro reny taloha reny mamenatra mihitsy mariny Ka pango angeny eny no andeha angatahana fa tsy voly dida kely ty efa mampalely jerenge ty izy mandeha ary avy alao aloha lasa kelikely rainareo vao mandeha ary ianao dia tonga teto tokoa renaivo nangataka pango tamiko anaka asa to andro alakamisy tamin'izay zay mihitsy alakamisy maraina sahabo tamin'ny 7 teo
nasaiko ny andro izy satria mbola tsy masaka akory ny variko. Ary dia variraisipera be nisy loka trondro ange nampitondranay izy dadabe azo izy Joarika. Akory ny hafaliana ianao. Zany very dadavelo. Nandre maro zany se. Dia ahoana? Dia zao ndray ary ny toyany. Tena efa ohatran'ny lanika taeto ambotendry eto zany. Efa tapitra lain'ny olona. Aiza moko hatrany ambohidrazana sy sandram-bato rehetra ny tonga ty daholo makakitay. Dia inona ary natao e? Tsisy na voankazo alaina na zava-maniry azo hoanina akory azy tiako. Ary maninona moa raha mipita mena tsy mire akaiky ny aram-bato iry e? Iny amin'ny alambodina ndosiko iny mety ahitako taibetsaka ihany fa tsisy mpandeha firy iny zaoko. Aleo rangafy zay no ataoko hoeny tonga ihany ako. Lalana koa zany. Hay jerena hoe akaikikaiky ty izy fa rehefa tena le lavitra sady mididina be. Lalana efa adiny telo nefa tena dimaika no nataoko. Dia aiza andraso etsy am'iretsy azo matevitevina sy be rantsany iretsy angamba ny metiko. Aleo fa eo any mikapy. Tena tsy amboana zany le retsika. Atondro sasany tsy miato ny kapaka taiteto. Ampy angamba aloha reto. Reo aza angamba tsy ho zakako. Lalana konge iny mbola iverenana iny. Dia asa aloha zay fomba hitondrana azy fa nataritiko ary reo tsy maintsy tongako any an-tanàna e. Zavatra efa nanasatra avy dia ho avelako eto. Fa tena mangetaheta zany ko. Sady mila misaika kely mihitsy ko. Nefa aiza zao no misy rano ety ary. Andraso hoe rosoroso any anatiny any sao dia mba sendra mahita loharano. Tena mila hipoaka mihitsy ny tendako zany ko. Zany iny. Mahay ny feona rano mandehako. Draso hoe ohatry ny avao tsy mandrefanao. Aiza ary izy zany. Ty eto ka lakan-drano kely sahaboindro mandingana ny velarany. Fa tena madio fasika mazava be ny ao anatiny. Ty ve tsisy volamena. Marina. Aleo aloha isotra. Ariny ny tsirika iny. Tena saika vao reny tanako. Reny koa misy to foza be marina. Tena feno foza be le lakan-drano. Indray tsy napositiko. Ary tena hitondra sakafo ody any azy zany aniko. Tena marina. Vonjeo ahy. Vonjeo aho Iza miantso zany? Misy miantso vonjeo zany? Vonjeo aho Vonjeo Fa izy zany to avato ambanimbany ato le feo. Andraso vonjeo aho avaty ambadika ty lobolobo amoron-drano ty. Misy olona miantso vonjeo. Vonjeo ahy Vonjeo aho Iza ny ato Andriamanitro fa ino io izy io to marina tsy kalanoro kalanoro io.
dia tena kalanoro tokoa very dadavelo. De tena kalanoro e. Zany. Ary nohan'ny fozabe ny tanany. Hainy ihany nanala azy. Zany ve? Ie ka enonga indray aloha ny toy an'ny tantara e. Vonjeo re ahy. Vonjeo ahy. Esoa ireo zavatra mitanakora olombelona. Tena kalanoro. Lava volo be misandrahaka be sady fokely. Masony. Tsy matahotra. Ndeha andositra ka. Tena ndeha andositra. Vonjeo aho a. Vonjeo re. Esoa ireo foza manakitra ny tanako fa omeko valisoa be ianao. Valisoa e? Eno a. Omeko valisoa izay tianao ianao. Tsisy tokony hatahoranao ahy e. Olombelona tonga monjy any eo fa tsy hanota fady akory. Ka valisoa inona zany? Vola be, sa vatsoa, sa volamena re? Zay tianao re. Ampisafidiako zavatra telo ianao. Eny a re? Ary manatona fa aza matahotra e. Ne soron-drasata le fozabe nanaikitra le ratsan-tanany. Ary afaka soma tsarako. Ary matahotra fozabe zany ny kalanoro raha azoko tsara ry dadavelo. De tsy haiko indray aloha sia. Zay ny zavanitranga siniziko. Le izy aza kalanoro mbola tanora le iziko. Zany ve? Raha fahalalako azy ary fa tsy vavy. Ay? Ie, na ratra be le rantsana voaketoko ny posa. Saika tapaka angamba fa voaketoka ela teo ka tsy hainy mihitsy nanala azy e. Tena losy zany. Avy hatrany de niazakazaka nanongotra ravikazo. Ravikazo nanify teo akaiky teo zany le kalanoro a. Ay. De nitsakotsakony ary napetany teo amin'ny le ratsan-tanana naratra le voaketoka zany. Akory ny agagandrasata fa afaka segondra vitsy fotsiny de maina tonitsy teo le fery ary sitrana le roa. Andray. Ary tena mahery noho ny dokoterana izy zany. Tena mahery ka. De ahoana? Ary rasa tamin'izany mbola talanjona ihany mandinika an'le kalanoro sy ny fihetsiny. To te andozitra, te hijanona. Lina am'le hoe valisoa zay tiany e. Ny tena mantsy efa sahirana sy mahantra. Nefa te andositra ihany koa fa matahotra. Zay dadavelo fa kofon'ny paraky a. Paraky efa narorako ela fa zay ndrasindrovaka kely fotsiny any le roa. Tonga de loary re mino le sakafo sy mandreraka koa zany ko. Loary tokoa retsy fa sao de mangatsika indray a. Ataovy eo ambonina tabatra eo e. De eo ampinanany indray tsika manony tantara sa ahoana e. Zay mihitsy no mety sady vary amin'anana mahafinaritra. Eny ka samy mazoto manarina anaka. Saotra ry dadavelo. Tsy nasiako siry io a. Io ny vovitira dia samy manisy any ambiliana eny araka izay tiany e. Tsy manenina mihitsy. Dadavelo koa to tsy mihinan-tsira. Ny mety amiko zao hoe ny kitozy ilofako azy efa io fa be sirako. Kalaminy koa tsy mahay manao sira dokotera tsy manao. Tena zaza mafana tanana io. Tsy azonao hoanina io fa mangidy sira be. Io ny famaliana mianaka matetiketiko. Resaka sira ndoko io ihany. Tandremo zany ry mino a. Efa tena miezaka fa tsy haiko mihitsy. Eny fa ahoana aloha ny toy an'le tantara ry dadavelo. Ny tantara tena mbola niorory ihany aho na tsiaro hatramin'izao le roa. Natahotra rasata hoy aho. Sady te andositra izy no te hijanona. Samba ny tena nahita maso izy hatrasaika. De feo mikakakaka foana no reny. Milafitreny a. Na milalao rano zareo. Ka vitsy ryseny olona tena mahita na de poniny ety aza tsy nisy sananatona teny andosiko zany ny olona fa teny amin'ny aram-bato teny fotsiny e.
ny tanindra teo saripady ny toerana be fadifady tsy misy hevitra. Fadifady toy ny ahoana moa ry dada velo? Ohatra hoe tsy azony tondrana kisoa na tongolo, tsy azona lehan'ny olona avy ny anakisoa na tongolo ihany koa na nandalo teny akory aza na niserana akory aza ry tsy azo atao. Fa rasata zany tsy nakisoa sy tongolo? Ka rasata azy efa maty mosarotsy ninakanina kosety koa. Sinona moa ty filasanareo azy? Kerery ry dada velo. Zay efa kere efa firy andro izy mianakavo ny kere tao. Zara nahita tongomboangazo sy tonombomanga nanapaka na iane renaivo zany ry za no nanome azy vary ray lovia raha sendra nandalo izy na saiko anaterany mineno izy tsy ndraindray rasoary sy rasata menatra tsy maketo mihitsy ry joary tokoa. De inona le valisoa nolazaina hono? Andre ka eo indrindritsika zao anaka. Mandinika mafy le kalanoro. Ndray ty aratsy ndray ohatrany olona sampony zany. Fantatro ny fahasairana n'olombelona io tena sahirana mafy tokoa aloha olona mahantra fahadiranovana be abokatrosan'olona. Ka noho ny zavatra nataonao ara ty ampisafidy anao zavatra kely ka eritreritra tsara vao miteny zao ary. Ny voalohany ara dia zao hitsabo sy hanasitran'olona ve ianao, anasoan'ireo mpiarabelona aminao fa atovoka anao tsy ambarantelin'ireo ravinkazo rehetra atao anaty anato. Anakarena ianao amin'izany satria irodorodo eo aminao ny olona rehetra. Alaza ihany koa satria na dia ireo aretina tsy ahitana fanafana sy sitrany dokotera aza dia hainao sy tanina avokoa. Hitsabo olona hoe tsara ihany nefa ho ararotan'ny sasany amin'izany ako, indrindra ireo havana dia ireo havako nanary azy tsy nahalala akory tao anatin'ny tsy fisiko. Azo tombotsoa amin'ireo fitsaboana ataoko nefa tsy nahafona ariary aza ho akory, tsy nahavonjy atao anatin'ny fahoriako. Na ireo mpiarabelona tamiko aza naneso nandatsy saika hamono asy hitory amin'ny resaka fotoboagazo reny angalariko raha tsy nisy any dada velo. Aleo ihany izy ireo sahirana sy lany vola be any amin'ny dokotera fa tsy mendrika izany. Ka ahoana re? Tsy inandray aloha le safidy faharoa ka zao ary le safidy faharoa, omeko vola raiky tapo ianao ampivelomanao sy ny taranakao rehetra mandrapatapitsy ny andronareo, tsy ahoranareo toy ny teo aloha tsony zany. Marina ve? Vola raiky tapo? Raha izany marina tsy hotretrika. Ataoko tola gaga sy tonga saina ireo fianakaviana sy ireo olona nanenjika reo. Ataoko izany indray no anontany ory. Dia za fotsiny angamba. Nefa tia indray no ohatry ny mampisalasala raha volako. Ny inona no mampisalasalan-drasata moa ry dada velo? Ny hoe ny vola mety ho simba raha tehirizina hely, mety hiena koa ny sandany ao aoriana na mety hiova hafa indray ny endriny sy ny sarany anakako. Marina tokoa aloha zany. Ary mety ho sarotra amin'ny rasata ny anakalo azy any amin'ny banky any an-drenivohitra any. Mety izy koa ny fanontaniana sy fanadihadiana hoe avy aiza ny avian'ireny vola be reny. Rasata efa fanta-bahoaka fa mahantra fadiranofana. Efa inona moa ty filaza azy any an-tanan-dehibe? 4 mi zany ry joary. Izay le mpitsindroka sortiry. 4 mi efa malaza ratsy amin'ny alabotry ka tsy isy atoky azy itsony amin'izay fomba nampanakarena azy tampoka teo. Ary tsisy koa hoe vola nomeny kalanoro zany tsy sino an'izany, indrindra ireo zandarika. Zay tokoa. Fa ono dia aiza hono le kalanoro no ahita an'izany vola be raiky tapomena azy zany? Dia tsy fantatro ry sako tsy nanontany le kalanoro tamin'ny fotoana nandehanako teniko. Ahoana tsara hoe ry dada velo? Fa nga dada velo
nandeha teny ihany koa ny anaka voaterina andeha ako rehefa nitrangany tsy napoizina satria avotrainy e nialanenina aloha no ny fitiavako sy fangorahako andrasata mianakavy ihany ko ka izay inge izay no antony nahatonga ireo masokorotsy tsy mahita tsara toy izao reo tsoary zay inge reo e ay very dada velo e aika nisy an'izany nisy an'izany tokoa saingy tsy nisy olona nahalala an'izany niza afa-tsy himino ihany de ise zao na ibenja na ireo ray aman-drenin'izy da i rakoto malala zanako faralahy sy ny vadiny aza na i rabody ren'izy vadiny raha ndrianirina zanako lahy matosy ny vinantovavy ny tena tia tsy nitantarako an'izany na ireo avan-drasary ramaro mianakavy andray ka noho izany tazony anaka ny tsambaratelo za aloha midera mino atreto na tazona an'izany mihitsy izy eny ry dada velo aza matahotra ianao dia ahoana ny navalindrasata an'ilay kalan'olondray avy eo ary le safidy fahatelo inona le izy mba eritreretako tsara ka ny fahatelo dia zao omeko fahatsoana volamena ianao ampivelomanao ty zany sy ny taranakao tsy orin'inina tsony nareo fa zao be fadifady sy fipetra nefa ty fatsoa volamena tena aleoko zay ka eritrereto tsara relo izy aza ny mora tehirizina ko sady azo amidy tsy kelikely koa tena zay ka tena zay mihitsy ny safidiko zay mihitsiny de ny entany kafaliana be loatra rasata ka tsy na nisy lanja n'ilay teny farany hoe be fadifady sy fipetra zany le kalan'ora nefa nahalala ny tao anaty eritreriny rehetra zay tsy fantany akory maity anakarena tampoka sy aingana fotsiny rasata hiala amin'ny fahantrana eboebo amin'ny fianakaviana sy ny mpiaramonina ary hamaliana fatan'ireo olona ny hirombelona azy sy namonjy azy mihitsy tao anatin'ireny fahasairanany reny ay very dada velo nisy an'izany de ahoana nanazava tsara tamin'le kalan'ova ka ny vatsosa ny volamena ny tianao zany aleo ary ny volamena eny ary ka zao ary zaho avy ary ny fipetraka eny ho tsara satria ireo volamena eto amin'ny tany misy ana eto no alainao anao dia misy sandany io sandaninona ka tsotra be ofako ny ray tsy mivaky sy tsy mifangaro ava aterinao eto amin'ity toerany ity amin'ny fotoana tondroko ahoana tsara aiza rena hitako an'izany za zange ty efa mahantra mila tsy ahita ny arapaka sa angalatra ondron'olona avy dray tandremy tsara tsy mahazo hitondrana zavatra anatra eto ka zao ary zao ny zavatra azo atao tately ray litatra sy fotsim-bary madio entina apetrao eto ataonao ambon'io ravina kondroa amin'ny andro tononiko ay de rovina ka aza maika ianao raha olombelona mbola tsy tapotra niny fipity tsy tena mizy ianao afa-tsy amin'ny ankohonanao ihany ary tsy ampiasainao amin'ny ratsy ny vola azonao avy amin'ny volamena ary tsy maintsy amin'izay nan'izay nitady vonjy avy aminao anasoavana azy ohatra na amin'ny raha maro sy rasoary aza ve na amin'izy ary talemy tsara ary ohatrany mahalala ny eritreritra any ty kalan'olo ty zany sady ny fadika mena be ny masony ary mara-palafy ny volamena rehetra hivadika ho vola dia tsy mahazo mihina kisoa ianao sy ny vady aman-janakao tsy mahazo miompy na mampiditra kisoa amin'izay tanàna hitoeranao noho izany mety aminao mihitsy ny tokamonina eny tompoko akoatr'izay tsy mahazo mihinana tongolo ihany ko ianao na mampiditra izany ao an-trano ary tsy mahazo mamboly ihany ko mazava aminao ve zany raha olombelona na tongolo inona na tongolo inona raha satana anarako mazava tompoko mazava olo sy omby ompiana fa anakarena be ianao eny tompoko ka mbola ho raisinao ihany ve ny safidy fahatelo raha sata olombelona raisiko tompoko fanakeny eo amiko sy aminao mantsy ireo fady fipetra rehetra ireo ka tandremo sao tsy voatandrina fa ho mafy ny saziny ka eritrereto ihany aloha efa tapaka mihitsy ny hevitra tompoko ny volamena ny fidiko eny ary ka zao aty reto raha pitso alohan'ny tsy lety any moasandro reo tately sy fotsim-bary reo eny tompoko tsara aloha raha misandratrandro alohan'ny amin'ny 12 taona dia ho azonao ny volamena tadiavinao sy iren'ny fonao zay raha sata olombelona eny ary tompoko manome tokanao aho fa ateriko eto reo
Ny tokony fitaka fa ny atao no hita ho ny fiterinareo olombelona. Tandreny ny fanekena sy ny fady fa ho mafy ny zavatra anjohanao raha sanatrika tsy voatandriny ireo. Azoko fatarina ve tompoko hoe inona le sazy raha sanatria iverina antra ve zay sa inona ka? Tena tianao ka ny afantatra azy. Raha mety tompoko. Fantatra moa ny ataon'ireo sasany anarako. Raha injavona olana olombelona fa misy fiterinay azy aty. Ataoko manjavona ianao raha mandika sy tsy manaja ny fanekena. Ary tsy vitan'izay fa ianao sy ireo vady aman-janaka ao. Anjavona tsy hitan'ny mason'olombelona tsony. Sady hidy amin'ny masonao ty toerany ty. Ka tandreny toy ny fitiavana reny ihany ny fanekena fa tsy misonga. Tady dio nge fa izay kalan'olo dia misy ratsy ary misy tsara koa e. Toanareo olombelona ihany ka tandreny tsara. Eny tompoko. Fa zao e. Fa naka izy teo. Ary taonanjavona. Tena zany mikakakaka be zany izy. Or kalan'olo a. Orainjavona. Andraso aloha e. Andraso aloha. Tena memana lavitra ny feo. Lasa izy. De inona zany no ataoko e. Tsy maintsy mandeha monty aka. Efa ilentika koa ny masoandro tiako. De lasa nody moa zany Rasata? De lasa nody aloha Rasata taritarika an'ireo kitay tamin'ny tady taretra sy hidikazo. Efa isasaka ny alina vao tonga tany an-trano izy. Hana sy reraka izy amin'izany ko. Hory izy mianaka alina angety ny andro e. Ny sakafo koa ty efa lany efa ela fa sao dia mba tokony hamonjy fandriana amin'izay ary aloha. Eny tokoa. Sao dia reraka eo ianao fa aleo raha mpitsondray ary. Reraka? Tsy reraka zany afaka hidina ny trano dia miakatra matolotsika e. Any am-pandrinindray manohy ny tantarako. Andao ary e. Za andeha haniditra trano dia hamonjy ny evitranoko ary e. Zay ary dia Tavandrimandry mianaka? Tavandrimandry rehetra. Fa hono ary Dadavelo? Ahoana itsoary? Io fiarako tsisy maninona ve? Tsy misy atahorana io se aza manasy efa tsy mba misy dahalo na mpangalatra ny aty e. Mamosavy no betsaka aty koa ka hity. Ka so simbana eo ny fiarako. Tsy manimba fiara izy e. Ny olombelona no ampitahoriny se mifanojo azy eniko. Andao hiakatra zato izy fa sy ndao ary Dadavelo. Fanga efa maraina sady ny andro e. Efa maraina ary Dadavelo. Vao nidaboka ny lohanao dia mieritra rendriky ny torimaso mihitsy ianao. Tena velako natoro tsara koa. Lalina indray zany anakako. Tena ohatrany tsy nahatsiaro mivady mandro mihitsy ako. Fa amin'ny firy zao aloha e. Amin'ny enina latsaka fotsiny. Ary efa ny fo zany kalamino. Efa henoko ny fo efa ela izy. Zany mamana koa zany izy zao. Ary aleo hiarina raha izany ko. Sady efa vita koa nge vary sosoa e. Manao nareo mianaka? Manao ndry? Maika andeha hanasa lamba eny an-tsava. Ahoriko aloha ny lamban-dadabe izay maloto ao sady mba misy an'ireto savony entiny tsoareo ihany koa. Ka sady efa besaka ihany ny akanjoko malotoko. Andraso ary aloha andao-bary dia hinam-bary somaraintsika e. Mino aza vonoina rehetra ny afo fa anengenako mangazo mainao rehefa avy eo eny ary fa ono arytsoary endry Dadavelo. Angamo se alady totodo any Antananarivo ka. Mbola hijanona kely 2 na 3 andro kosa. Fa hoana? Malaelo sady anga Dadavelo. Vao 2 andro ange izay natongavako e. Ka ny malahelo ve mo tsy alahelo fa rehefa tsy maintsy mandeha se ny asa tsy maintsy ajaina tsinona koa. Zay aloha e. Fa ela ny naniriko tonga dokotera nery Dadavelo e. Tsara zany anaka. Mba misy mitsabo ny fianakaviana se fa hono angamo tsy mety raha mangataka amin'ny findreny ambo mandroso se no manao dokotera ao amin'ny hopitaly eo ka. Eny e.
nahoana moa tsy eto fa angamba mbola oriana kely ao zany vao tanteraka raha atao. Mbola fangatahana ela ihany koa zay vao hivaliko fa hoana ka tiako raha mba ety akaiky ety tanindrazana ety izy no manao an'izany aso izany ko. Marina aloha zany fa ndeo toizana ny tantarantsika sy dadavelo malarive de eny tokoa sady manokona mangazo ihany no menonao ary taiza hoaiza moa tsika no farana ka teo amin'le hoe lasa nody raha sata nitarika an'le fizakitay rehetra de nanjavona le kalan'olo sy dadavelo. raha nisavona izany no nahatonga ny anarana ambohitendro lasa ambohijavona rsea tsy afaka zavona tsony tato anatin'ny roa taona zay itoerana io de izao zaza mbagaga ary dadavelo nefa tsy zavony izany teo aloha ka zava-doza no nitranga ka vokatra io zavatra nataondrasato ihany de mitaona lasa ianaka le fanekena indrindra le fanekena tamin'le kalan'oro ny fitiavam-bola sy arena be loatra de mitarika ny akady ny hafarany hany amin'ny zavatra tsy apozina sy tsy inona kory anakako hany amin'ny fahafatesana tena nampalahelo mihitsy ka loza tokoa zany ry dadavelo manao tao foana tsy mitsinjo ny farany vao maraina mangiran-dratsy izy ny zoma apitsiny alakamisy nandehana ny teny andosiko io nandondona teto amiko izy taitra be ahozeko nataoko ty fa nisy loza inona hivarotra laiky tay tamiko ny fa nisy ny lany vola maika izy tsy niteny na nanazava ny antony tamiko akory za nieritreritra fa vola hanefana ny tsosan-dramaro io haika vola ividianana ilay tantely 2 litatra sy fotsimbary madio tsy maintsy aterina alohan'ny amin'ny 12 atoandro io zoma io ihany araka ny fanekena zavatra ho tadiavina any an-tsena namboy mandroso reo eno mary dadavelo de nomeko ny vola vidy kitay satria ny kitay ny laiko raha teo de lasa izy maimay ohatry reny dorany afo reny de toy izao ny fitantarany toyany soma tsara dolo aloha reto ny tantely sy ny fotsimbary amin'ny 4 zao amin'ny 7 maraina aleo ezaka aloka tsy maintsy ataoko izay hatongavany eny andosoko alohan'ny amin'ny 12 tonga ihany atyako tsy mbola ampy amin'ny 12 kosa aloha zao mbola tsy mitsatoka ny andro ty le toerana efa nivahatsiravina kondro teny an-dalana de velariko eto zany ty de apetrako eto ambony ny fotsimbary madio de ny tantely 2 litatra de ahoana moa raha ny zavona koa ty mbola tsy atoko aleo ranga ho teneniko fotsiny io ary ny tantely 2 litatra sy ny fotsimbary madio nasainao naterina raha ny zavona araka le fanekeny napetraka eo ambony ravina kondro madio koa izy ireo eo amin'le toerana nasainao ametrahana azy de tanteraka zany ny afatra ao raha satolombelona tray fa taiza koa izy ty mipotra ahitako tsara ary rehefa anaty tranetinao ka zao anio anao nangona ny volamena ary amin'ny mamatona alan'io any no anaterako azy ametranonao ary afaka mandeha any tanàna amin'izay no fa mandeha any ka hitako ny tranonao androany raha maro nge no avy androka hiala amin'ny trano aza matahotra ianao fa tsy androka anao izy raha tsy afaka 3 andro zay fa mandeha mody eny ary oy fa nakaiza ndray izy teo ary nakaiza koa reo fotsimbary sy tantely teto nanjavina miaraka tamina lalina zany andeha ody aloha zany ko so fa nisy ambony kely vidiky tay mba hividianan-kaniny ty aniko
rasata vo tena vaky ny tantara tamindreo fady aman-jana ny zavatra rehetra e. 12 taona renay fa tamin'izay ary 2 taona didakely efa 5 taona lasa zay ko. De ahoana hoy ny Torasoary? Inona moa no lazainy eo hoe samy gaga ny ray trano talanjona tamin'ny tantaran-drasatako tsy sy ny mpizotory ny alin'iny ny andry ny manomatonalina. Sahabo tamin'ny 12 ora sy 10 no nandre feo hafahafa tany velany rasata.